dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka antsika indray ao anatin'izao fampahirizana fo izao izay andraisantsika hery nentsika mamantatra indray ny sitrapon'Andriamanitra indrindra manoloana ny toejavatra sarotra izay andalovan'ny firenena. Vavatsika Jehovah-Andriamanitra iray ao, tsy mitsahatra ny misaotra anao mandrakariva izahay na inona zavatra mitrango eo amin'ny fiainanay, satria Andriamanitra marina ianao ary ny zavatra andalovana rehetra navelanao hitranga mba ho entinao manam-pirofo fa Andriamanitra tsy mahafoy na mahasaraka anay ianao, fa Andriamanitra miasa mandrakariva mampiseho ny voninahitrao ary manambara ny sitraponao. Angadahana aminao dia ny fanahinao masina no anokatratrano ny fomba mampanahy ny tsiraray avy indrindra ny firenena izay mandalo toejavatra sarotra ankehitriny mba hahatsapa ny fiadanana tianao ho arotsaka eto amin'izao firenena izao. Dia sokafy hatrany ny masom-panahy nisam-batan'olona mba azo hery indray ao anatin'ny teninao, dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Fantatritsika fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra miasa, Andriamanitra mahafantatra ny toejavatra misy ary Andriamanitra miditra tsehatra mandrakariva manambara ny sitrapony mba hahatonga ny olona hahaheno tsara ny hafatra izay apetrany izay anana ny fiadanana. Araka ny fantatritsika dia firenena malagasy dia olona mivavaka ary ny anaovana antso dia mba hahatonga ny olona hibanjina n'Andriamanitra aloha, hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny Andriamanitra hivavahantsika tsy mba tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana. Mamperitreritra mandrakariva ny toejavatra mitranga manerina n'izao tontolo izao, miady maro isan-karazany avetsevero fanjakana, miady amin'ny fanjakana, firenena miady amin'ny firenena, dia mankatsika ozy ny fankatiavan'ny maro no tsy fankatoavan-dalàna. Lasa tsy ampy fitiavana intsony ny olona fa mifanenjika, mifamono, manoloana ny zavatra eritreretiny tiana ho tanterahana, kanefa tsy irentsika izany hitranga eo anivon'ny firenena, satria ny fiantsonan'Andriamanitra tsy amin'ny andro iray fotsiny fa ny fivavahana dia tena fiainana iainana andavanandro, indrindra manoloana n'izao toejavatra sarotra izao izay fantatra na inona mety ho eritreretiny tsiraray avy fa tsy maintsy misy foana ny korotana, ny tsy fandriampahalemana, ny ady, ny fialonana. Kanefa Andriamanitra tsy mangina eo anatrehan'izay fa manambara mandrakariva ny sitrapony mba hahatonga saina ny isam-batan'olona tsiraray avy, ka raha mbola miantso ny anaran'Andriamanitra dia tokony hikatsaka an'izay filaminana ao anatin'ny fitiavan'izay. Ny hafatra izay nentsika teto dia ny fahanginana. Ao anatin'ny fahanginana ihany no ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra ary antoka ny fandresena, ary izany indrindra no ampaherezana antsika mandrakariva mba tsy ho voafatotry ny feon'izao tontolo izao fa hiaino tsara ny feon'Andriamanitra. Tamin'ny faramoa tsika dia niresaka mahakasika ny ady izay misy araka ny nambaran'ny soratra masina hitantsika tany amin'ny obolana 7:20 hoe matoy ny olona anankiray tonga amin'ny fialonana dia misy tombontsy fitediaviny ao, misy fitediavan-karena, ary ny fifaran'ny fialonana dia mitarika ho amin'ny famonoana mandrakariva ary ny ainan'i Jesosy izany teto amin'ity izao tontolo izao ity izay tena mamperitreritra mihitsy mialohan'izay nahafatesany, satria nentina teo anatrehan'ny gouvernoura tamin'izany vanim-potoana izany mba ho tsarainy Jesosy
ary iverenantsika kely satria mampieritreritra le tantara ary rehefa tena jerevana ny fandehan'ny fizotra n'izay fikatsahana famonoana an' Jesosy zay dia vokatry ny fialonana ary tsy hoe olon'olom-paona tsy malalan'Andriamanitra no nitaona vahoaka mba hiapangan' Jesosy. Mateo 7:20 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika tsara angeny ary lohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona nitaona ny vahoaka ozy mba hangataka amin'ny Barabasy hamono an' Jesosy. Fa ny gouvernoura namalika nanao tamin'ny izy moa amin'izy roa lahy no tianareo alefako anareo dia hoy izy Barabasy, hoy Pilato ka honara no ataoko amin'i Jesosy Kristy izay atao hoe Kristy. Dia hoy izy rehetra aoka ombona amin'ny hazo fijaliana. Fa hoy ny gouvernoura, inona ary ny ratsy nataony? Fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ny tena mahagaga tao anatin'izany tantara zany dia tsy mba olon-dratsy, tsy mba olona tsy mahalala an'Andriamanitra, fa tena mpitondra fivavahana mihitsy ny tao ambadiky ny fiampanganan'i Jesosy Kristy. Ary tsy hoe velom-pelonana fotsiny izy fa nampiasany ny vahoaka teo ambany fahefany tamin'ny alalany fitaka maro isan-karazany mba ahafahana mamono any Jesosy Kristy. Ary na ny jentilisa tamin'izany vanim-potoana izany dia gaga ny gouvernoura hoe tena inona moa ny ratsy nataony, kanefa voafitaka le akamaroan'ny olona satria mpitondra fivavahana no nandrisika ny olona nanome fony vahoaka mba hamono an' Jesosy. Alao ombona amin'ny hazo fijaliana izy satria raha napetraka ny fanontaniana iza no alefa ho anareo, Jesosy sa Barabasy? Satria voafitaka ny olona dia zao nisafidy amin'ny Barabasy izay fantapoko fatapirenena fa tena olon-dratsy, mpamono olona, mpamakitrana, olona mpialina, olona mitady ny tombotsoa ho an'ny tenany. Zany no nisafidian'ny olona. Ary eo no tena mampatahotra indrindra amin'izao toe-javatra izao satria izay nge no mahatonga ny ady avetsy aveloa ary tsy eto amintsika eto amin'ny firenena fotsiny fa saika manerina an'izao tontolo izao. Diso fisafidy ny olona ka matetika le olona natolotra satria ray aman-dreny lehibe izao no mampirisika hoe alefaso Barabasy dia tsy hitan'ny olona intsony izay mety ho vokatry ny zavatra hiatranany. Dia zao aleon'ny olona misafidy olona izay ampitondra faisana azy, kanefa dia isaoran'Andriamanitra fa mbola misy ny tantara mampieritreritra nisy ambatan'olona tsirairay avy sao sanatrian'izany ka karazan-drazana Barabasy no safidian'ny olona, kanefa tsy mahajery intsony ny rapitso ny ho avy dia hitondra faisana ho amin'izany. Rehefa tena ho alefa eo nge Barabasy hain'reto mpitondra fivavahany reto miala olana mitsoaka ohatrany tsy tompona andraikitra ny amin'ny toe-javatra mitranga fa ny vahoaka ny hitondra faisana eo anatrehan'izany. Ary izay indrindra nandraisantsika ny tantaran'i Davida. Andriamanitra manaja mihitsy ny safidin'ny olona izy satria tamin'izany vanim-potoana izany raha iverenana kely ny tantara dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra intsony Saoly. Ary izay ny antony nanirahany an'i Samuela hoe ndao ianao irahako sy efa nahita mpanjaka no apetrako fa mandany ianao mankany amin'i Jese. Jehova zany mahafantatra ny olona apetrany satria Jehova tsy mijery ny androany fotsiny fa mijery ny ho avy izy, mijery ny fahasahiranana hitranga izy ary mifidy olona zay sa hiatrika zavatsarotra. Kanefa na izany ary tsy manao telo vananta io Jehova Andriamanitra io fa manaja tanteraka ny safidin'ny olona ka rehefa tonga ny vanim-potoana hamantarana hoe izy io voafidin'i Jehova io dia navelany mihitsy hanana safidy
Jese zay tomponjanaka sy ny olona manodidina tamin'izany vanim-potoana ka rehefa tonga Samuela dia ny zavatra mitranga nasesy teo daholo ny zanak' Jese rehetra, nisy valo amin'ny rahalahy izy ireo, nasesy tsiraray hatramin'ny zokiny izay miheverina fa tena hoe mendrika matao mpanjaka. Ny zavatra mitranga nefa dia zao, tsisy nankasitrahan'i Jehova ireo fito lahy nasesy tsiraray avy ireo ary nanahitra tamin'ilay tenin'i Jehova. Ny 15 amin'ny Samuela voalohany 9:20 fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehany na ny avy mitsanganany fefa milavika izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Tsy ny sakanan'i Jehova fa navelany mihitsy hanolotra le olona ny eritreretana fa mendrika hitantana ny firenen'ny zanak'Israely. Kanefa dia naseho an'i Jehova fotsiny hoe manan'izay fidiny Jehova ary nampahafantariny an'ireto olona reto tsy mampaninona raha nanolotra an'ireo nareo fa nareo ange mijery ny ivelany fa Jehova kosa tsy le fihetsika ivelany, toetra ivelany mijeren'i Jehova fa le fo. Ary teo anatrehan'izay no niteny Samuela, tapitra amin'ireo ve ny zanako sa mbola misy any? Dia natsoina Davida le faralahy mpiandrondry. Rehefa tonga teo anatrehan'ny Jese sy ireo rahalahy dia nilaza i Samuela tamin'izany vanim-potoana izany, ny 12 dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady tsy barimaso izy no tsara tarehy. Ary roy Jehova mitsangana ozy hosory izy fa eo no izy. Rehefa navoaka tany Davida tsy mieritreritra mihitsy ary tsy nitady an'izany toerana mampanjaka izany, fa rehefa naseho teo dia niteny Jehova teo anatrehan'ireo rehetrarehetra eo tamin'ny alalan'i Samuela, hosory izy fa eo no izy. Nampahafantarina an'ireto olona natolotra rehetrarehetra reto, azo antoka fa tena samy nanantena hoe anga dia tena mideraina ny tompo fa za no mpanjaka. Kanefa tsy hisy sitraky Jehova satria ny fijerin'ny olona ny antony nanolorana azy fa ny fijerin'i Jehova hafa. Fantatra reto zokony rehetrarehetra reto fa io ny safidin'i Jehova. Hosory izy, nampahafantarina an'ireo ary tsy afabela amin'izay le hoe sitrapon'Andriamanitra izay, fa na ny ray aman-dreny na ny ireo olona natolotra rehetrarehetra eo dia nahafantatra tsy afa-miala fa tsy maintsy Davida no eo. Tsy mbola nandray ny fahefana ny mampanjaka i Davida dia tao amin'ity fa nampahafantarina kosa an'ireto olona natolotra reto fa Davida no voafitendrin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy tonga dia hoe io napetraka ho mpanjaka fa niporofon'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra. Le tena le olom-boafidin'Andriamanitra afaka misedra zavatra sarotra dia navelany mihitsy na dia tsy mbola voaositra ho mpanjaka ary tsy mbola nitantana ny zanak'Israely mbola isolony tamin'izany, navelany mihitsy ho hitan'ny olona ho porofona. Fa tena io nisitrak'Andriamanitra mba handresy lahatra ny olona rehetra fa izay napetraka Jehova dia tena manana ny toetra rehetra hitantana ny firenena. Dia nisy ny ady izay natrehana izay efa nazavaintsika teto. Rehefa voaositra nampahafantarina fa Davida no hitantana ny firenena na tsy mbola nitondra ny firenen'ny Israely ary izy, dia nisy zavatsarotra nandalova ny firenen'ny Israely. Dia nisy an'ilay Goliata, ray goavambe izay avy eo amin'ny Filistina, izay niantsy ady ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Iverenantsika kely eo amin'ny Samuela voalohany 7:12. Inona no natao amin'ity Goliaty ity? Ny 9:9 ary nijanona izy ozy dia niantso ny miaramilan'ny Israely ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady? Tsy Filistina va aho ary ianareo kosa mpanampony Saoly? Mifidiana lehilahy iray ianareo ary eo ka izy hidiny ety amiko. Raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izahay, fa raha resiko kosa izy ka matiko dia ho mpanomponay ianareo
ka nanao hanompo anay ary ontsy ilay Filistina zao efa niaiky any miaramilan'ny Israely androany amoay lehilahy ray aho iady amiko ary reny Saoly sy ny Israely rehetra zany tenin'ilay Filistina zany de nivadipo izy ka raiky tahotra loatra le vavany Goliata diso tafahoatra satria nieritreritra ny alehibeany nieritreritra ny tanjaka sy ny herinananany miaraka amin'ireo fitaovam-piadiana raitra teny am-pelantanany tsy navela nietsika ny Filistina ary ny tanjona kendreny de tena hitondra faisana ny firenen'ny Israely ady ho amin'ny firenen'ny Israely fa le fomba fiteniny nanaitra araka ny teniny hoe mifidiana lehilahy ray ianareo ary eo kizy hidiny ety amiko ary tsy vitan'izay ihany fa ery ambany zao efa niaiky any miaramilan'ny Israely androany ary amoay lehilahy ray aho hiady amiko raha reny Saoly sy ny Israely rehetra zany tenin'ny Filistina zany ozy nivadipo ka raiky tahotra loatra izy ireo na ny mpanjaka na ny vahoakan'ny Israely ny ororo satratra noho ny fitsoko ty lehilahy anankiray zay mieritreritra fa matanjaka be ty raha mihoatra amin'ny Davida zay kely fa izy de tena lehibe mihitsy ary tena avanin'Andriamanitra mihitsy ny voahany zay tenin'ny Goliaty zay amoay lehilahy ray satria nitanjona nikendren'i Jehova tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny ampy baribary amin'ny firenen'ny Israely hoe iza ty lehilahy anankiray voafidin'i Jehova ty ifanandrina amin'ny Goliata kanefa niady zay atrehana tsy adiny Davida amin'ny Goliata fa tena adiny fahavalon'ny Israely rehetra ary ny antony mitsangana ny Davida hanavitra ny firenen'ny Israely fa navela aloha navoakany Goliata zay fiteny zay amoay lehilahy ray kanefa Jehova efa nanomana lehilahy ray tsy natozina mpiandro-ondry fa rahalahy zay natao tsinotsinona ary na ny mpiray-tam-po taminy ary reto olona nieritreretina fa hitantana Israely reto zay nafantatra mihitsy fa avy amin'i Jehova Davida de velobelonana any Davida ary ny tenin'i Davida hoe anka de tena anao olona miavonavona izany ady no antony alehanao aty kanefa Davida tsy zay nitoetsainy fa narahelo firenen'ny Israely izy ary zay no nahatonga azy nitsangana ka nanantona ny Saoly hoe avy aloha za hiady amin'io Goliaty io fa izy io Filistina tsy mifory io ny iaikany miaramila velon'ny Jehova de zay no nandraisany Davida fa napaha-kevitra ary rehefa natahotra Saoly natahotra ny firenen'ny Israely miaramilan'ny Israely mivarahotsana manoloana an'ity tena lehilahy anankiray zay tena heverina fa goava ambe ty ifanandrina amin'ny Davida de mekeny Saoly any dahoary inona ny zavatra mitranga ny 9:30 dingadiganitsika fa raha manam-potoantsika fa keo tantara io toe zavatra mitranga zany satria Andriamanitra mahita mitoe zavatra misy mampafantatra ny olona zay tiany apetraka ary ny zavatra mitranga nefa de zao tsy maintsy misy fifanandrinana eo Goliata sy Davida io mandrakariva ary ny tanjona kendren'i Jehova tsy etraketraka akory fa Davida eto sy tady ny tombontsoa ny tenany Davida eto tsy ampiseho ny heriny satria teo mpanjaka fa Davida eto miaro ny firenen'ny Israely onena vokatry ny ataony reto fahavalo reto zay no nahatonga ny Davida nitsangana mba ho tompontsoan'le firenena ny 9:30 ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadina sy nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovatratra ary Davida nameny sadany tamin'ny akanjo fiadiana de nanandro nandeha fa tsy mbola nahazatra azy zany de hoy izy tamin'ny Saoly tsy afa mandeha amindray tao izy fa tsy mbola nahazatra ary de nesolon'ny Davida zany de nitondra ny tehany teny tanany izy sady nifidy vato kilonjo 5 tao miloha sahandrika ka nataony tao anatin'ny kitapo fitondra ny mpiandro-ondry zany zay teny aminy ary ny atsamitadiny koa teny an-tanany de nanatona ilay Filistina izy ary ilay Filistina nandrosina nanatona ny Davida sady teo amin'ny lohany ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe tsy le
fomba mahazatra fiadiana nentin'izao tontolo zao. Nentin'i Davida tsy mahazatra ary io, fa tena ny tenany sy le fomba fiadiny sy le nahazatra azy hatrany ampiandrasan'ondry. Ary ny zavatra nanaitra dia zao, nifidy vato-kolonjy 5 izy teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay, miaraka amin'ny tehany sy ny atsamotadiny, fitaovam-piadiana hoentina hamelezana nyity lehilahy mahiry ny Filistina ity, zay mampivarahontsana ny firenena. Nahita an'izay nefa Goliata dia inona no nataony Goliata? Ary no nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida, alika nga ozona atony lahy tehana. Ary nanozona an'i Davida tamindreo andriamanitra ilay Filistina, sady nanao tamin'i Davida hoe avy ety amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibididy ny nofony lahy. Tena tonga dia fanesoana an'i Davida nataony satria mieritreritra fa le tanjaka ananany noentiny mandresy an'i Davida. Ary gaga ihany izy nijery an'i Davida hoe tsy le fitaovam-piadiana mahazatra no nentiny nanantona any Goliata, nefa Goliata tena tao aminy daholo ny fomba rehetrarehetra no heveriny fa hitondrana fandresena an'i Davida hapotika ny firenen'ny Israely. Alika nga ozy nitondrany la vato-kolonjy sy atsamotady, manatony la eto. Azay toe-javatra misy zay, fa jerevo nge inona le fitaovana nentin'i Davida nanantona an'le Goliata. Fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa zaho kosa manantona anao amin'ny anarany Jehovah Tompony-maro, Andriamanitra ny miaramilan'ny Israely, zay fa no akainao aniona ny loran'i Jehovah anao amin'ny tanako izy, ary amila anao aho ka hanapaka ny lohanao dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatin'ny miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina anao amin'izay Jehovah, fa ny Jehovah ny ady ozy ary hanolotra anareo eo an-tananay izy. Ny fitaovam-piadiana nentiny ity Davida kely ity mba hitondra famonjena ho an'ny Israely ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Ary tena natoky ny tentsika san'Andriamanitra izy, Jehovah ny iady, fa fitaovana am-pelantanan'i Jehovah fotsiny Davida hoentina mandresy an'i Goliata miaraka amin'ny vato-kolonjy 5, ny atsamotady sy ny tehana nanantona. Inona ny zavatra mitranga? Ny 770 ka hatramin'ny faraka amin'ny 50 ary no niainga ilay Filistina ka nanatona hitsenan'i Davida, dia nandroso faingany Davida ozy ka niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao akitapo ny tanany ka nakavato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamotady ka navoa ilay Filistina tamin'ny androny, niletika tamin'ny andro ny vato dia potraka, niankohaka tamin'ny tany izy. Toy izany nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vatona atsamotady, fa namely ilay Filistina izy ka nafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny tanan'i Davida. Le fitaovam-piadiana mahazatra n'izao tontolo izao entina hamelezana ary fantaritsika araka ny lesona izay nomenantsika, fa le felona, le fanaratsiana, le fiampangana, zany no fitaovam-piadiana nentin'ny Goliata. Ary nanao tsinotsinona an'ity heverina fa tovolahy kely ity, mieritreritra fa hivoaka ao mpandresy kanjo tao anatin'ilay vato-kolonjy 5, vato ray fotsiny namelezana an'i Goliata. Lavo maty, ary nitondra vahaolana tsy ho an'i Davida, fa ny asan'i Davida dia famonjena ny zanak'Israely manoloana le fahavalo. Inona moa mahatonga antsika miresaka an'izay? Tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy nahatonga an'i Goliata niantso ny zanak'Israely. Amoay lehilahy ray aho, efa nanomana lehilahy ray nataon'i Jehovah tanteraka tamin'i Goliata, le faniriany hoe tena fa misy lehilahy ray ngety efa nofidiako ty, kanefa ho fanamporofona ihany koa amin'ny Samuela, amin'ny Jesse, ho amin'ny fireneny zanak'Israely. Andriamanitra tsy mijery ny ivelany, fa Andriamanitra mijery ny fo.
navoaka ny Jehova le lehilahy ray mba ho hitapoko hitam-pirenena, io no afaka hisedra miady hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fahavalony, tsy mbola nandray fahefana mampanjaka azy Davida, fa Jehova manam-pirofo navelany mihitsy ny olona isafidy zay heveriny fa hitantana azy, kanefa dia nambaran'i Jehova mahitsy, nareo nge mijery ny zavatra ivelany fa za kosa mijery ny fo, kanefa mba hisaintsaina anareo dia zao tsy mbola apetraka ho mpanjaka izy, fa io ny ady zay atrehany dia izahaho toetra izy no nafaka ny zanak'Israely, dia nasehon'i Jehova na dia mbola tsy mipetraka ho mpanjaka ary izy. Tena gaga Saoly, gaga ny Israely rehetra, gaga ny miaramila rehetra, gaga ny vahoaka rehetra. Davida kely no afaka nandresy any Goliata zay fanafahana ho any zanak'Israely zany, mba handresy lahatra ny rehetra hoe Jehova tsy manaonao foana na tsy akasitrahan'ny olona reo, kanefa Jehova manam-pirofo amin'ny alalan'ny asa. Hoe tena le olona tenreny Jehova fantany fa sa fantany fa hiady amin'ny anaran'Andriamanitra, olona matahotra an'Andriamanitra, olona vonona hisedrany mafy, olona vonona hanafaka mihitsy ny firenena fa tsy hitady tombontsoa ho an'ny tenany, naseho hitany be sy ny maro zany rehetrarehetra zany mba resy lahatra ny be sy ny maro. Kanefa manaitra dia ity, rehefa tena jerevana nge Goliata dia tandindony i Barabasy zay niresantsika tamin'ny andron'i Jesosy, inona ny zavatra nitranga tamin'izay? Fitondra fivavahana na me fony vahoaka, ary eo no tena tokony hisaintsainantsika, andiniantsika marina. Tena tahaka ny Davida ve, satria na inona mety hamafy ny ady mentehitra mandrakariva tamin'Andriamanitra izy. Ary za tena mino sy matoky fa ny firenena malagasy dia firenena mivavaka, zany hoe tahaka ny miaramilan'i Jehova, betsaka ny zavatra mampitahotra, mifandrahonany ary ny hery tediavina hamotika ny firenena, torakovitra ny olona rehetra, torakovitra ny miaramila, torakovitra ny firenena rehetra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Kanefa dia le tenin'i Jehova hiady anareo, ianareo kosa ankina miditra an-tsehatra Jehova, mamela malalaka ny safidin'ny olona izy, kanefa manam-pirofo kosa ny olona zay fidiny mba handresy lahatra ny olona hoe tsy misy afa-tsy Davida no afaka hitondra vahaolana, dia manam-pirofo Andriamanitra eo amin'ny ady zay atrehany rehetra, satria tsy fitaovam-piadiana, tsinitsinina fomba fiadiny zao tontolo zao, tsy zay ny anaran'i Jehova Andriamanitra no entiny miatrika ny fahavalo nazahoany fandresena. Zavatra manaraka fotsiny ange ny vatokolonjy anankiray namelezana ny Goliata, raha tsy nisy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra, na dia nalefa teo daholo ary ireo vatokolonjy dimy teo tsy nahafaty an'i Goliata, fa le fenteherany Davida tamin'i Jehova tsy nahazahoany fandresena fotsiny fa fandresena ho an'ny firenena. Dia anjarantsika mandiny tena eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa olona mivavaka tsika, ary zay no nanaovantsika antso teto hoe inona ny antso lehibe indrindra tokony hampita ho an'ny firenena, miainga ho amin'ny mpitondra fivavahana, mampianara ny olona angina anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy zay ihany no azahoantsika fiadana, azahoantsika fahombiazana, azahoantsika fandresena. Matetika nefa ny sitrapon'Andriamanitra io tsy akasitrahan'ny olona, kanefa miezaka mandrakariva Andriamanitra manam-pirofo fa ny olona vidian'Andriamanitra tsy vidy fidiny fotsiny amin'izao, fa Andriamanitra mahafantatra ny ho avy, Andriamanitra ngefa mahafantatra ny zavatsarotra tsy maintsy lalovany, ary zay ny antony ny fidianan'Andriamanitra olona afaka hisedra na dia ny zavatsarotra ho avy na tsy fantany ary zany, fa olona manana toetra vonona sa mentehitra amin'Andriamanitra mivavaka, tsy mitondra ny fiadiany zao tontolo zao.
fa le herin'Andriamanitra matoky le tenin'Andriamanitra hoe Jehova araka ny teny Davida fa ny Jehova ny ady ozy ary hanolotra anareo eo an-tanana izy. Dia matoky sy miaina fa ampisaintsaina antsika izany teny izany mba tonga antsika mantatra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy ao anatintsika ny fialonana fa ny andinika mandrakariva manoloana ny famporisihana ho amin'ny zavatsarotra fa ny anaiky fotsiny sitrapon'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra tena misy fiadanana sy vahaolana. Voninahitro n'Andriamanitra reriany vavakisika satranao Jehova Andriamanitra ray ny amin'ny teninao ndray izay tonga mampahery ny olonao tsiraray avy mba hatonga azy hiverina amin'ny laoniny, hatonga azy hahatsapa fa ny antony fitiananao ny kristianina dia mba hijoro vavolombelona ny fanekena ny sitraponao. Dia matoky sy miheny fa ny fanahinao masina dia ho arotsaka ao amin'ny firenena vavaka ho an'ny antony politika rehetra, ho an'ny kandida rehetra izay faondroso tamin'ny fifidianana. Ianao Jehova Andriamanitra ray andresy lahatra nisy ambatan'olona mba hanaiky ny sitraponao satria ninonenina zavatra mitranga tsy tanteraka raha tsy ianao no miditra an-tselatra. Dia misaotra ny amin'ny fitantananao, saotra ny amin'ny vahaolana mbola taona matoky izay tombo fa anao ny ady dia tanterao arak'izay sitraponao. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.